Ndray makasika ny vaovao fahasalamana entina hanasarana ny tolotra eo anivon'ny tobim-pahasalamana fototra eny Ambotsoa eny dia novatsian'ny ekipandramatoa Voangy Rajonary mampianana fitaovana ankoatran'ny fanatsarana ny ivotoerana ny tobim-pahasalamana ao atoerana ny CSB2 ao Ambotsoa zany eto ny tinambara azo lazaina fa ho afa-pahasahiranana ireo marary mandalo eo anivon'izany tobim-pahasalamana izany. Manodidina ny 7 isan'andro eo avy amina fokotany miisa 7 ny isan'ireo marary sy mitady fitsaboana ao amin'isy toby fitsaboana fototra faharoa na CSB2 etsy Ambohitsoa. Araka ny nambaran'isy Dr Wilson Andriamapionina, médecin chef ao atoerana, dia nisedra olana ara-pitaovana ity sy toby fitsaboana ity noho ny fahanteran'ireo fitaovana ampiasaina ao aminy. Vokany mihena ny isan'ireo marary tonga ho tsaboina ao atoerana. Noraisin'ny ekipandramatoa Rajonary mampianana Voangy Antanana arak'izany ny fanavaozana ity toeram-pitsaboana ity. Etsy andanin'izany mbola namatsy fitaovam-pitsaboana avo leta maro samihafa, raha tsy tany-saina afa-tsy ny latabatra fiterahana, escargot, fandanjana zazakely, stéthoscope obstétrical, fandriana natokana ho an'ny hôpitaly sy higidoro ihany koa ity CSB2 etsy Ambohitsoa ity. Noderain'ny tompon'andraikitra ao toerana ny finiavan'ny vadin'ny filoham-pirenena amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamana, indrindra ny an'ireny sy ny zaza izay tafiditra indrindra ao anaty fandaharan'asandramatoa Voangy Rajonary mampianana ihany koa. Nangataka sazy famamisa roa ihany koa ny CSB2 ahafahany manatsara ny kalitaon'isy tolotra ao aminy. Manapetra ny fotoanantsika tokolasy toboko vavy mifanatreto ny fampahalalam-baovao ny fandarana Zoma TV no arahantsika ao aorianan'izao fampahalalam-baovao zao ny vahinina saina manokana ao anatin'izany dia ny pasteur Benjamina, eo ihany koa ny Chamiray Ogino izay prailisitra amin'ny Cohen Rivolala, misy ny loha hevitra noraisina ao anatin'ity fandarana ity, misy ihany koa ny Antsotarby ahafahantsika ny tokantrano any miditra mivantana mitondra ny fomba fijery mifanatreto ny fampahalalam-baovao araka ny fanambara teo mifamehy fotoana eto indray tsika amin'ny andro hafa mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'izay indray ary.